Teny avloa ihany tamin'ity androany ity finonana nanterahana kosa ny filan-kevitry ny minisitra nisongadina tao anatin'izany moa ny fanendrena ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teo ihany koa ny fanendrena ny sekretera jeneraly sy ny talehan'ny kabinetra ny fiadidian'ny repoblika ary ny taleha jeneraly ny ACM. Nisy ny didim-panjakana notapahana nandritra ny filan-kevitry minisitra ny tanterahana androany teny amin'ny lapa-panjakana teny Avloa ka tamin'izany nilazana fa tapitra ny fetrandro esan'ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana ka nisorona tamin'ny toerany filohan'ity fitsarana Andriamatoa Rajaonarivony Jean Michel ary nisy ny fanendrena ireo mpikambana vaovao amin'ity fitsarana ity dia Andriamatoa Jean-Éric Arakoto Arsoa, Ramatoa Yvonne Rarson ary Faralisy Ravao Arsoa. Voatendry ho sekretera jeneraly ny fiadidianan'ny repoblika ny général de division Rahalala Roger Pierre ary lasa talehan'ny kabinetra ny fiadidianan'ny repoblika Andriamatoa Rabarinjaka Henri. Notendrena ho taleha jeneraly ny aviation civile de Madagascar na ACM Andriamatoa Andrianalso James. Notsindrin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarivampianina nandritra ity filan-kevitry minisitra ity fa mila fandinihana tsara ny fanendrena amin'ny prime ministre ka noho izay mandra-panendry izay prime ministre izay dia manohy ny asany aloha ny gouvernement ankehitriny tarihan'Andriamatoa Jean-Maire Perzik mandra-panendry ireo mpikambana vaovao araka ny andinin'ny faharoa amin'ny didim-panjakana laharana 424 tsipika 7 amin'ny 20 tamin'ny 5 amin'ny 20 janoary 2024.